ay dia fanampin'izay koa ho any zanak'Israely tamin'izao fotoana izany dia mila fantatsika fa tsy mahazo mihinan-kena ry zareo raha tsy mitondra amin'ny io amin'ny antarany raha mana tsy mahazo mamono eny tsy mahazo mamono biby izy raha tsy mitondra ny biby eo amin'ny antarany atao fanatitra aloha le biby zay le izy dia zay mahatonga an'le hoe tsy maintsy biby madio miavaka amin'ny jentilisa nataonao fanatitra fa tsy biby maloto anisany antony anankiray koa zany Leviticus 17:7-8 dia ozy izy hoe na iza mitaranak'Israely mamono omby na ondry na osy na eo a-tompo na any ivelan'ny tompo ka tsy mitondra azy eo anolohan'ny varavaran'ny tranonay fiainana anaterana azy fanatitra ho an'ny tompo eo anolohan'ny tabernakelyn'ny tompo dia homeloka noho ny ralalatsa ny olon'io ka esorina tsy ho amin'ny firenena zay vao te hinan-kena ianao zany tamin'izao moa ny akoho ondry ny akoho omby mihitsy ny vonono dia misy izy ndao tsika mba hinan-kena tsika mihinan-kavinana omby alaivo ary ikalamaro ao dia ndao vonotsika dia vonona zany le omby dia ozy izy hoe rehefa mamono omby ianao dia tsy maintsy entinao alohan'ny varavaran'ny tranonay fiainana zany dia ataonao fanatitra ho an'ny tompo aloha eo amin'ny tabernankely zay ho azonao vonono fa tsy mahazo mamonomono mandatsatsaka raha fotsiny ianao satria midika an'io mandatsaka raha dia ohatrany hoe manao fanompom-pivavana dia rehefa tsy eo amin'ny tabernankely nefa ny ataony izy dia manompo sampy ianao zany satria Andriamanitra hafa fa tsy le Andriamanitra ao amin'ny tempolo zany no anaovanao fanatitra fa any ivelan'ny tempolo dia manompo sampy ianao zany dia midika tsy maintsy hoentinao le izy dia zay mahatonga le izy hoe tsy maintsy biby madio ankasitrahan'Andriamanitra no azo vonona sy hoanina satria iny ihany ny azo atao eo amin'ny altara makasitsika zay io zavatra io ny aniny fa valo sy fasivy laza ho amin'ny hoe na iza mitaranak'Israely na vahiny zay monina eo aminareo manolotra fanatitra dorana manontolo na fanatitra falatsadra ka tsy mitondra azy eo anolohan'ny varavaran'ny tranonay fiainana nanitra azy ho amin'ny tompo dia esorina tsy ho amin'ny firenena satria nanompo sampy izy zany satria ao amin'ny tempolo ihany misy an'Andriamanitra ao amin'ny tabernankely ihany misy an'Andriamanitra dia tsy maintsy atolotra ho an'Andriamanitra aloha zany le raha zay nalatsaka ao fa raha vao raha latsaka ao any amin'ny sisisiny any dia Andriamanitra hafa no mandray an'iny fa tsy nay Jehovah Andriamanitra tany amin'ny testamentatara zay ny antony izy io mahatonga hoe biby akasitran'Andriamanitra ihany no le izy ny antony zany dia ho fierovana ny zanak'Israely ao fanompo-tsampy tsy mahazo mamonomono biby am'izay alehely fa rehefa zatra manao zay anao dia lasa vonovononao dia lasa ataonao any amin'ny altara fanatra mihitsy izy le izy dia lasa manompo sampy ny zanak'Israely zay le izy Leviticus 17:7 antsika anandiny fadiny katrao fafito Leviticus 17 araka zany dia hoentiny zanak'Israely ho an'ny tompo eo anolohan'ny varavaran'ny tranonay fiainana ho an'ny mpisorona ny zavatra vonono fanatitra izay famonono tany an-tsaha dia aterino fanatom-pihavanana ho an'ny tompo izany midika le fanatom-pihavanana rehefa biby ianao te hinan-kena dia manao fanatom-pihavanana ho an'ny tompo aloha ary ny mpisorona dia amafiny raha ny altaran'ny tompo eo alohan'ny varavaran'ny tranonay fiainana dia andoro ny jaborany ka ho fofona manitra kasitrana ho an'ny tompo izany tanareo io le jabory io tsika manena maromasika fa rehefa ataoviny afo tsy hanolotra intsony ny fanatiny ho an'ny seirima izay jangajangana izy ho lalàna maharitra amin'ny taranan'ny faramandiny izany zay maninona no tsy maintsy hoentina eo ampisorona anaovana fanatom-pihavanana satria taloha zany dia atolotolotra fahatany ho an'ny sampy ty seirima ty dia sampy dia isaky ny mamonjy aotra zareo dia atolotra ho an'ny sampy
ka sampo no mila an'izany hoe tsy akasitrahana le Andriamanitra sampo ianao raha tsy dominao tapany kely izy aloha. Rehefa dominao tapany izy zay izy vao mandoera dia mody mena kely. Fa ny an'Andriamanitra tsy ohatr'izay fa hoe fiarovana anareo amin'ny samby a dia aza latsaka eny n'importe où ny ra. Aza latsaka eny fa ny ra dia tsy maintsy hoentinareo ao amin'ny tempoly dia ho mialitara ihany ho alatsaka ny ra zany. Zay. Rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana zareo io mora kely mantsy tamin'ny tany nefitra satria eo afovoan'ny tompony alitara ny tabernakely dia manodidina ny tompo zanak'Israely dia mora kely izy makany. Fa rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana zareo any Jerosalema ny misy ny tempoly. Nefa n'izy mety ary alavitra be any Jopa na mety any lavitra be isan-karazany any dia tsy havita hoe isaky nihinan-kena ve ianao dia andeha 50 kilometra ho any Jerosalema momby aloha zay vao mihinan-kena dia namboarina indray ilay lalàna. Hitanareo loi culturelle ty mitovy amin'ny lalàna sivily dia azo ovaovany. Lalàna moraly ihany tsy mahazo miova mihitsy. Deutéronomie 12 mitovy amin'le Leviticus 17 teo ihany. Aniny 17. Mitandrema mba tsy atolotra ho eny amin'ny tany rehetra tianao any ny fanatitra dorana manontolo. Rehefa mamono biby dia manao fanatitra dia aza atao any amin'izay misy ianao any. Fa ao amin'ny tany izay hofidian'ny tompo ihany amin'ny ray amin'ny fokonao no manoloranao azy sady ao koa no anateranao izay rehetra didiko anao. Fanatitra zany ao Jerosalema ihany amin'ny tany Joda. Ao ihany ny anaovanao fanatitra ozy izy ozy Andriamanitra. Kanefa eto amin'izay le miovana izy. Kanefa mahazo mamonjy zavatra sy mihinan-kena ianao arak'izay rehetra irianao eny amin'ny tanànanao rehetra, araka ny fitahian'ny tompo Andriamanitra ao izay omeny anao. Na ny olona tsy madio na ny madio dia samy mahazo mihinana izany ihany, tahaka nazo mohony mihinana amin'ny gazela sy ny diera. Kanefa aza hanina ny rano fa hidino amin'ny tany toy ny rano. Verina le izy. Raha anao fanatitra ianao tsy maintsy any Jerosalema. Raha mamono omby ianao mamono biby ianao te hihinan-kena dia mahazo mihinana indray. Tsy voatery mankany Jerosalema intsony ianao zany fa azonao haniny iny raha. Fa ny fepetra fotsiny dia zao hoe ny gazela sy ny diera biby maloto tsy azonao hanina, fa roa ny rano koa aza hanina. Zava-dehibe foana le rano zany hoe tsy tokony misy rano ny zavatra hohaninao. Dia ity le raha verina le Leviticus 17 tsika hoe fa maninona le rano tsy azo hohanina. Ny raha koa zany mbola tena ao anatin'ny loi culturelle ny raha. Anatin'ny loi culturelle jereo ty fa ny hain'nofo dia ao amin'ny raha ary nomeko anareo zany atao ambony alitara mba hanaovana fanavotana ho anareo satria ny raha amin'ny aina no manao fanavotana. Koa amin'izany nolazaiko amin'ny zanak'Israely hoe aza misy mihinangray ianareo na mivahiny izay olona eo aminareo. Hay le izy. Fantatsika fa raha mbola misy ratsika ataonantsika dia velontsika. Fa rehefa alatsaka ny ratsika raraka ny ranao dia maty ianao zany satria tsisy aina. Satria ao anaty rà no mitondra ny oxygène mitondra ny aina. Fa raraka ny rà dia raraka ny aina. Mandatsa-dra zany mamono midika. Dia hoy izy Andriamanitra hoe zay le zava-dehibe aza latsa-datsaka fantany eny toerany eny io raha io. Fa io natao ambony alitara mba hanaovana fanavotana ho anareo. Io zany no mamonjy antsika hoe zany tokony ho faty dia ty biby ty ny ataoko maty eo amin'ny toerana. Mandatsaka ny rako ny tokony nalatsaka dia ny rahan'ity biby ty no nalatsaka eo amin'ny toerana. Zay dikan'le rà. Dia mba ataony zanak'Israely hita hoe masina io raha io, zava-dehibe io raha io, dia zay mahatonga anazy hoe aza hoanin-kanina fatany. Satria raha zavatra anankiray no hoaninao tsisy valeur amintsony izy satria vao hohaninao izy dia lasa mivoakany. Ao tsika. Dia zay ny antony tsy hihinanana azy mba ahitanao hoe zava-dehibe le izy. Fa io araka ny loi culturelle ihany dia hoe aza velisy tsara anareo amin'ny fihinana sy ny fisotro. Dia raha zany
fa aloko ny zavatra ho afo reny fa ny tenany dia tena izy dia Kristy. Le raha ny Jesosy nalaza ho antsika teo amin'ny azo fijaliana, iny ny zava-dehibe fa tsy le raha hoanina izy. Dika eny raha ao anaty baiboly koa zany culturellement dia azo hoanina ny raha za tsy mihinana satria za tsy tia boudin. Fa raha tia ianao ka manaiky an'izany feoferitrretanao hoe loi culturel io ny rahan'i Jesosy, sary ny rahan'i Jesosy anaona hoe zava-dehibe le raha, dia izay ny antony tsy hinanana azy. Zay. Dia Hébreux 3:9 fa 7 milaza an'izay tsara, 2 ty fa tsy 7 9:22 rehefa mandray nareo. Saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Zay dika amin'ny raha afahantsika mahazo famelan-keloka amin'Andriamanitra, zay dika hoe fanavotana azahoantsika famelan-keloka amin'Andriamanitra. Ny rahan'i Kristy ihany no azahoantsika famelan-keloka tsy mahavelay karanamosilanany ranondrolahy. Donc tsisy dika amin'ireny. Nisy dika an'ireny ho anzanaka Israely satria mbola paoma ho an'i Kristy, fa antsika rehefa tena hitantsika hoe Kristy dia Kristy zava-dehibe fa tsy mety zavatra ireny. Zay a ny dika an'io.